zany dia tena napetina raha ho anareo fa Andriamanitra nefa nyteny fa ilatsaka ny orana. Dia izay le teo mila misisika kely ianao, mila miandry tsara ianao fa vao ohatra mifela tanana fotsiny ozy izy tonga dia nitselatra finoana inflammable zany, finoana mora mirehatra. Dia eo amin'izay ny contraire zay efa matevin-drahona be le lanitra fa tsika mihitsy miteny hoe tsy latsaka zany eo azosika ve zany aoka ianao karazan'olona mora mino amin'ity maraina ity. Niteny zavatra be dehibe Andriamanitra ny atonga an'ireny ahazo lalana hitranga mora foana rehefa amorainao avy ao anatin'ny fonao. Tena kaikinao ao amin'ny toetranao hoe no miafina no avinao hoe. Amen. Izay no mahatonga antsika rehefa tonga eto dia mianatra momba ny toetra, aintsy izay toetra tsy manjary dia soloina toetra mety dia izay le teny teo aza manao izy, aza manà, aza mitady solution hafa tsony, aza manao hoe amin'ny fomba rehetra fa ataovy azo antoka kosa fa tsara fifandraisana amin'i Jesosy ianao dia afaka hosokafan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Avao fontanao dia asio fisaorana an'Andriamanitra, ataovy mamy be ny fankasitrahanao an'Andriamanitra amin'izao maraina izao. Mety misy ny problème fa ataovy misokatra ny ao anatiny hoe velona ianao. Tsy maty tamin'ny alina, tsy nialaina tamin'ny maraina. Isan'ny velona misy antenaina. Tereo ny fomba fijerinao ahita ny zavatra tsara ataon'Andriamanitra fa tsy ho poretin'le zavatra heverinao fa ratsy nefa Andriamanitra manomana zavatra tsara ao ambadiky ny zavatra rehetra. Ndreto zay raha amin'ny anaran'i Jesosy manofa fahafatahana tokoa amin'izao maraim-baovao zao Saotra betsaka fa isan'izay nitarihanao avy any amin'ny tokantrano tsiraray avy ho tonga soa eto amin'ny sekoly ho tonga soa handray zava-tsy eto amin'ny fanatrehanao hisitraka fahavokisa-pifaliana fafinaretana mandrakizay hisokatra ny ao anatinay fa ho an'ny kely saina ny teninao ary zay mihitsy le kely saina mila teny mila fahendrena mizavatra heverinay fa takatray fa ny tena marina tena tsy hainay le izy ary tena mila anao sy miankina aminao zay. Misaotra betsaka inay amin'izao maraim-baovao zao, misaotra betsaka ny amin'ny fitondranao ny fiainana tsiraray avy, mankasitraka ny amin'izao sekoly zao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Tsika tiaka mafitsara ho an'ny tompo mazaho toerana vetivety ary avy atrantsika tia irosondray ny amin'ny teny omen'Andriamanitra ho sakafo ny fanahintsika amin'izao maraina izao. Andriamanitra miady ho anao fa Andriamanitra tsy miasa ho anao. Sy nuance le izy. Ianao zany tsy tokony hiady ho anao fa ianao tokony hiasa. Zay zany aloha conclusion eto am-piandohana. Andriamanitra miady ho anao fa Andriamanitra tsy miasa ho anao. Dikan'izay ny zanak'Andriamanitra zany tokony hiasa. Zay mahatonga le hoe maty ny fanahy, maty ny tena raha tsisy fanahy, dia maty ny finoana raha tsy misy asa. Dia tsy afaka hiroso amin'ny asa koa ianao raha tsy manana finoana. Mino fa androany maraina hiasa ao anaty finoana ianao dia Andriamanitra hiady ho anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Tandremo fa maro amin'ny olona no mampiasa izay nomen'Andriamanitra fa avy eo izy tsy miaraka amin'Andriamanitra. Dia izay mahatonga n'le toy ny endrika fahombiazana nefa tsisy resaka Jesosy sy fanitsiana teo-panahy. Alaviro ireny olona ireny alaviro izay karazana fivoriana izay alaviro izay karazana fampianarana izay. Zavatra ianarantsika eto tsy hoe ahomby ianao fa ny zavatra ianarantsika eto miaraka amin'i Jesosy aloha ianao na tsy ahomby aza fa le miaraka amin'i Jesosy mihitsiny. Ary zay koa mahatonga antsika anatin'ny sekolim-panasitranana mino ahy ianao fa tena possible ny fanasitranana anao kanefa omeo foana ny toky hoe tompo raha ahafahanao amin'ity zavatra ity dia tsy hoentiko io any amin'ny zavatra tsisy dikany mety hanimba ny fiainam-panahiko na hanimba ny mandrakizay iarahako aminao. Amen. Andro manokantsika dia nomen'Andriamanitra teny izay inoko fa hitondra famelombelomana any anatsika ary anintsy ihany koa satria misy zavatra betibe tena mila hitsiana. Rehefa mandinika isika dia maro amin'ny zavatra mitranga androany ny vokatry ny fahadisoany ny fomba nataontsika taloha. Dia Andriamanitra afaka miasa manao récupération an'izay potika fa raha mbola ao anatinao le fomba mampanao manapotika dia izay hatsangana vaovao indray zany dia ho potehin'le fanaonao tsy mety le habitude anao
dikan'izay azo atsangana zay potika, azo averina zay very, azo tadiavina zay tsy hita intsony fa ianao mihitsy tian'Andriamanitra ho vangina keo mba tsy hanao faux pas, mba tsy ho diso ny famindranao ao anatin'ny fitondran'Andriamanitra ny fiainanao. Lo hevitsika androany dia nampitondrany ny lohateny hoe secret manova ny rahampitso. Ny omaly mantsy tsisy ninona azo atao intsony fa azo andraisana lesona. Ary indrindra afaka ny ampifikitra bebe kokoa anao amin'Andriamanitra ny fahafantaranao ny lasanao sy ny fisian'Andriamanitra teo amin'izay lasanao zay na inona mety hoendrika ny sehon'izany. Ny androany misy zavatra mila ataonao androany satria le zavatra ataonao androany no manova n'le vokatra ho amin'ny rahampitso tsy hitovy amin'ny omaly. Raha ny zavatra nataontsika hatramin'izay ny toizitsika dia tsy miovy io. Teny hoe kikinao raha ny fanaonao hoe ny toizina dia tsy zavatra miovy eo hoe. Fa raha hovainao ny fanaonao hoe dia misy zavatra iovy eo hoe. Ary mino fa izay fiovana izay dia ao anatin'ny programa le fampanantenan'Andriamanitra fa amin'ity taona ity taona ny fanovana zavatra be dia be. Ataovy amainina mafy tsara. Secret manova ny rahampitso. Ary ny androany manokana antsika dia hijery momba ny fiainan'i Josefa zanak'i Jakoba, ilay tovolahy izay niavaka tao an-tokantranon'ny rainy, nanana fahasoavana manokana izy anofy, fa nisy zavatra be dia be mifamoafao dia ny efarany lasa namidy ny rahalahiny ho andevo, avy eo lasa nahiditra ponja tamin'ny tsirariny fa ny asa'Andriamanitra nanomana an'ilay hampitso feno voninahitra nanandratra n'ity tovolahy kely ity izay nariana, namidy, nandevozina sy nogadraina ho lasa mpanapaka ambony indrindra teo amin'ny firenena izay tsy azy. Izay le rahampitso izay le tian'Andriamanitra koa ampitaina eo amin'ny fiainanao. Fa mety possible ao anatina zavatra tsy takatry ny saina ianao androany fa misy rahampitso izay, ary io rahampitso io tsy ela be satria tsy ho ela be koa ny fiovanao dia tsy ho ela be koa le rahampitso feno voninahitra ho man'Andriamanitra ho anao. Tsy mahay mitehaka ho an'Andriamanitra. Misy karazany telo ny secret ny olona anankiray hatreto aloha. Dia mihitatra indray io rehefa omen'Andriamanitra ny toyantsika. Ny secret voalohany dia secret izay tenenin'le olona. Ny secret faharoa dia secret tantarain'Andriamanitra momba ny olona io. Ary ny secret fahatelo dia secret avoaka amin'ny fanamasina. Izay no mahatonga antsika tena mila miravoravo ny amin'ny fahatongavana amin'ny fanamasina satria ny tena tsy ambaratelo ny olona anankiray izay ao am-pon'le olona lalina dia tsy voatery ho voateniny. Fa ny fanamasina miditra ao am-pon'ny olona no mamoaka n'le miafina ao am-pon'le olona amantaranao hoe ty point iny mahatonga ny olona io iny tantaraina iny. Ny secret an Josefa zany dia misy zavatra niteneniny. Genesisy 7:30 ka hatrany amin'ny Genesisy 10:10. Ao anatin'io misy zavatra niteneniny ao dia azontsika raisiny wow, zao no niteneniny, zao no nataony. Avy eo mandritra ny Baiboly iray manontolo dia misy zavatra avoakan'Andriamanitra ny bokin'ny Salamo. Aty aorian'Andriamanitra ny mamoaka hoe ohatr'izao ny zavatra nitrangy. Ary farany rehefa tonga fanamasina dia miditra ao am-pon'ny olona ny fanamasina mamoaka ny lalina ao am-pon'Andriamanitra mifandray amin'le lalina ao am-pon'le olona. Raha tsy tonga izao ny fanamasina dia misy secret tsy vaky mihitsy. Alleluia. Androany nefa feno le fepetra satria efa etiko ny fanamasina. Amen. Dao tsika hijery le point voalohany, secret ny tenenin'i Josefa mivantana. Genesisy 2:7-20. Minaran'i Jesosy. Ary noho tamin'ny andro fahatelo dia hoy Josefa taminy, zao ny ataovy dia ho velona ianareo fa za matahotra an'Andriamanitra. Olona matahotra an'Andriamanitra ty Josefa ty. Ary te ilaza amintsika Andriamanitra hoe tsy misy afa-tsy soa sy tsara ao ambadiky ny fanekenao iaina fatahorana an'Andriamanitra. Mety ho enjehana ianao satria amin'izao fotoana izao tsisy matahotra an'Andriamanitra intsony ny olona. Ary ny olona tsy matahotra an'Andriamanitra dia manana ny fomba mampanao maneho le tsy fahatahorana an'Andriamanitra. Fa ianao mijoro foana eo amin'le fahatahorana an'Andriamanitra. Fa Andriamanitra mpiavaka eo satria tena mikonto be eo masin'Andriamanitra ny olona
matahotra azy. Amen. Nehemia 4:10 aminaran'i Jesosy. Fa izaho tsy mba nanao izany noho ny fahatahorako an'Andriamanitra. Ny olona matahotra an'Andriamanitra dia mahavita amin'ny teny hoe tsy manao an'izany satria matahotra an'Andriamanitra. Tena akaikinao, ny olona matahotra an'Andriamanitra hoe misy zavatra tsy ataony hoe. Mazava be zavatra fitaratsika amin'ny fiainan'i Josefa. Dia misy zavatra be dia be fanaon'ny olona fa Josefa nijoro, za tsy hanao an'ilay izy. Dia rehefa notanizy hoe fa manenao tsy mba manao ohatry ny olona rehetra satria za matahotra an'Andriamanitra. Andriamanitra amin'io tsy hita maso fa atahoran'i Josefa. Satria fantatra Josefa fa misy Andriamanitra. Ary eo Andriamanitra, ary mijery Andriamanitra, ary mandanja Andriamanitra. Lanjain'i Jesosy anie tsika io. Lanjain'i Jesosy ny zavatra ataontsika sy ny fontsika. Noho ny amin'izay fatahorana an'Andriamanitra zay, tsy nangalatra Josefa. Aza mangalatra ianao. Aza maika. Mety poritra ianao te azo zavatra anankiray dia lasa manonao foana, miverena tsara amin'ny fahamarinan'ny teny, tsy misy ho avo an'ny alatra. Tsy misy. Aza mangalatra. Aza mangalangalatra. Amin'ny teny gasy mantsy raha voaverin'ny indrodo ohatrany hoe maivamaivana. Fa tsy misy fahotana maivamaivana. Tsy nijangajanga Josefa, aza mijangajanga koa ianao. Sy za. Tsy namitaka izy satria natahotra an'Andriamanitra. Tsy niazo nalahelo fa namela satria natahotra an'Andriamanitra. Salamo 5:10 aminaran'i Jesosy. Mandra-pahatonga amin'ny fotoana tanterahan'ny teniny dia nizaha toetran'i Josefa ny tenin'i Jehova. Genesis 22:1. Ary rehefa afaka izany zavatra izany dia nizahan'Andriamanitra toetra i Abrahama. Inona ilay fizahany toetra? Atolory Isaka. Ary inona ny tanjo ilay fizahany toetra? Ny 2:12 Genesis 22:12 anaran'ny Tompo. Fa hitako izao fa matahotra an'Andriamanitra ianao. Mahatonga an'Andriamanitra mitesta anao, te ahita izy hoe matahotra azy ve ianao. Dia tetikoa nitestehan'i Josefa Andriamanitra, te ahita hoe matahotra an'Andriamanitra ve Josefa. Fa ny Josefa nataony tonga aloha, zao izy matahotra an'Andriamanitra. Mitranga ny testa, za matahotra an'Andriamanitra. Vita ny testa mijoro avolombelona izy, za matahotra an'Andriamanitra. Matahora an'Andriamanitra no anatin'io testa mitranga isan'andro eo fiainanao io. Baiboly dia miteny fa tenin'Andriamanitra no nizaha toetrany Josefa. Inona io teny io? Inona le teny lasa nizaha toetra ny fijoroan'i Josefa. Genesis 28:15. Tsy teny mivantana ho an'i Josefa fa teny mivantana ho an'i Jakob tao Betela. Fa inoko fa satria izy mianaka tena presaka be mihitsiny dia nampitain'i Jakob tamin'i Josefa avokoa ny zavatra rehetra izay nilazain'Andriamanitra teo amin'ny fiarahany tamin'Andriamanitra. Enoy fa tia anisan'ilay parole testé. Misy teny toga zany dia testena ilay izy eo aminao. Inona dikan'ilay test? Ninona mitranga mbola tsaronao ve ilay teny? Sa voafafan'ilay tranga ilay teny? Dia izay ilay test. Inona zany ny valany tokony omena? Voatahiriko foana ilay teny, ninona zava mitranga. Omena antsika anie zany ny sujet d'examen sy ny valiny. Ny figadin'ilay examen tsy fantatro ny ianao. Fa ny sura dia zao raha vao migadina ilay izy fantatro ny valiny. Teneno akaikinao, tia ilay test hoe teneno izy. Zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao hoe tsisy ifandraisany amin'ilay parole mihitsy hoe. Fa mbola tehirizinao ve ilay parole hoe. Zay ke ilay voalaza pasteur ery teo hoe anafaka anareo a Egypta, jerevana, mandeha indray mandeha, loza voalohany, tsy hita be niany, loza faharoa, tsy hita be niany, loza fahatelo, fa loza impiry vao afaka ao. Andriamanitra tsy niteny hoe mbola isy loza firy fa nasainy nandeha foana aloha Mosesy satria mila manam-paharetana ianao. Hitanareo, mizaha toetra Andriamanitra hoe zay ny teneniko fa tsy zay ny hitanao dia mbola zay ve ny ao am-ponao. Tena mitsotra amin'ireo marina fa raha androany zao ntsika fonina ny ao am-ponao io engany mbola feny teny tamin'izay nilazain'Andriamanitra fa ho ataony. Fa tsy hoe isan'ilay kivy ianao miteny androany rehefa poinsa fotsiny mandrakizay pasteur dia mety. Andriamanitra miteny hoe jobily, tsisy mahazo tsony tonga ao anatinao jobily, tsisy iny tsony. Mila fanasitrahana ianao.
fa teto Josefa zany dia voalaza fa nandray teny dia voatahiry foana le teny. Inona ary le teny? Anaran'i Jesosy, Genesis 28:15. Ary indro izao momba anao, hiaro anao amin'izay lalaka alehanao rehetra, ampody anao indray ho amin'ity tany ity, tsy andao anao mandra-pamoaka izay voalazako taminao. Mino fa nampianatra an'izany ny zanany Jakoba hoe ny Andriamanitra ny fidy antsika dia Andriamanitra miaro antsika amin'ny lalakale, mampody antsika eny amin'izay tany tokony andehanantsika, tsy mandao antsika irery, mandra-panao izay nilazainy tamintsika. Jerevany Josefa anaty lavaka. Nandiny teny Josefa, mbola miaraka amiko ve Andriamanitra na dia anaty lavaka ary aho. Misy koa fantanam-petraka ohatr'izany indray anaty fiainantsika. Ao anaty problema be dia mbola eo ve Andriamanitra? Te hilaza aminao fa eo izy. Fa ny problema, sao ianao mieritreritra fa tsy eo izy. Zay le problema mila vahana, ary zay le karazana aretina ihany koa satria lasa ohatran'ny hoe mandeha irery zany ianao, nefa Jesosy name promesy fa tsy hamelanao irery. Zay na tonga ny Josefa nilaza fa tsy mainty mody any Kanana hozy izy. Dia zay na tonga azy le teny hoe oeto manaraka anareo ny vatapatoko. Satria io teny io no fikiriny hoe tsy maintsy mampody anao any izy ozy izy. Luc 12:5 amin'izay nilazainy Jesosy. Asehoko anareo izay atahoranareo, matahora izay manam-pahefana anarany amin'ny elo rehefa nivonoiny, eno izao aminareo matahora azy. Ozy Jesosy eto, matahora n'Andriamanitra manam-pahefana anarany devolany amin'ny elo. Sy mpanompony. Mialatsy io sy mpanompony devoly anao fa ratsy fefara be reny. Ratsy fefara ny devoly izay manompo azy. Satria Andriamanitra no hijoro anaran'io devoly sy ny anjelin'io, ary izay nanara-dia azy sy nino azy any amin'ny toerana anankiray izay namboarina ho azy, atao hoe farihy miretrafo amina afo tsy mety maty. Tsy ho anao ane ny elo fa ho an'ny devoly. Fa ny devoly tia tena sady ratsy loha, tsy tia handerery ho any izy nefa izy no nanondrana. Dia ianao no kitikitihany amin'ny zavatra tsisy dikany, ratsiratsy saina kely, vao maray na monomonona kely, izy ny kely. Asivy taina alika kely anaty lasopy eny, kely fotsiny aho. Hitanao amin'izany, aza maivanina le izy, esory le izy, miala amin'izany. Ohatran'ny kamokamo hivavaka, amin'ilay fotoana tokony hivavaka mihitsy ny eo ianao no milasy. Verena tsara sy io disiplinina ny fiainana, nga mandeha ho azy io. Mila fanamasina ianao. Ahoana koa izany fiaina ohatran'ny tsisy vavaka izany. Ary ohatran'ny tsy maninona nefa tsy mivavaka, efa manomboka akaiky ny vavahadiny anina. Izy ne pasteur ohatran'ny tsy hitany hava, za zao firy volona tsy namonjy sekoly ohatran'ny tsy naninona akoriko, efa manomboka very zany. Satria le fanahanao mihitsy zany manomboka tsy heninao tsony, manomboka tsy reny olona io tsony ny mosary iainan'le fanahy tsy mahazo teny fiainana. Aza mampitany fiainao fiainan'ny hafa zany. Zay tsy mivavaka any eto ambavaka any fa ianao mivavaha ianao. Zay tsy afaka lava mamonjy sekoly ary velao izy dia eto ambavaka, fa ianao raha mbola renao fa afaka ny anatrika, amboaro ny fotoananao, vonoy ny fotoananao, fa ilain'ny fanahanao le teny. Androany marina zao dia ten'Andriamanitra sika hoe matahora azy fa aza mandehandeha gaona fotsiny. Aza mandehandeha fotsiny amin'izao, asio fatahoran'Andriamanitra ao anatinao. Ary nisy an'izany tao amin'ity Josefa ity. Point faharoa ny tenenina dia hiditsika amin'ilay secret ny tenenin'Andriamanitra, dia viditra amin'ilay secret navoaka amin'ny fanamasina. Misy mahasamihafa andreo. Dia ho hitantsika rehefa avy eo. Genesis 50:20 anaran'i Jesosy. Ianareo ny saina nisy ratsy fa Andriamanitra kosa ny sain'izany soa, anao tahaka ny amin'izao an'izao, amelona olona betsaka. Ny safidy Josefa handray ny fomba fijerin'Andriamanitra. Tena kaikinao, ianao manana fomba fijerinao hoe Andriamanitra koa manana fomba fijeriny hoe dia hovaona ianao hoe dia raisy ny azo hoe tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra. Inona le fomba fijerin'Andriamanitra? Andriamanitra tsy mahita zavatra ratsy, fa Andriamanitra mamatika ny zavatra ratsy ho lasa zavatra tsara. Nga izy ity amaivanina ohatr'izany, amaivanina ohatr'izany mihitsy izy ity. Miainga ao amin'ilay fahatsapanao mihitsy no mahatonga an'Andriamanitra manao intervention. Fa raha vao ianao mahita hoe tsy voatery ho ratsy zany dia manomboka misokatra le lalana atonga le finoanao ho valian'Andriamanitra. Tena kaikinao io zavatra mitranga aminao io hoe tsy voatery ratsy io tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra. Tsy voatery ho ratsy
Ny fiarahana am Jesosy dia hanomboka hanova ny fomba fijerinao ahita. Me mahita ianao hoe way misy zavatra tsara ao ambadika ty zavatra tsy takatry ny saiko ty. Satria fa mijery ny Baiboly ianao, zavatra tsy mahafinaritra daholo ny ainan'ilay olona fa zavatra tsara be daholo ny efaran'ilay izy. Zay ny ilay manjoanao io e. Ifo izy ny teny fa mahafinaritra io. Fa izy ny teny fa ho ratsy fefara io. Mety tsy mahafinaritra io fa ho tsara fefara io. Zay. Mety tsy mahafinaritra io androany fa milaza aminao marina amin'ny anaran'i Jesosy ho tsara fefara io. Ao ambadika izany teny zany zao misy zavatra misitrana ao anatin'ny fonao. Satria nisy le mamparary tele zay le ohatry foana zay tena ino ndray le loza. Andriamanitra efa fa tsy loza eny fa fiadanana. Fomba fahitanao izy mihitsy misy diso. Androany tian'Andriamanitra hiverina ianao. Fa tsy hoe Andriamanitra ny mamerina fa lasa izy ianao no averina ianao no verena. Misy zavatra tsara be ianao ambadika eo e. Andriamanitra ny fidy ianao anie Andriamanitra tsara e. Ary ny zavatra hainy anie tsy misy afa-tsy zavatra tsara e. Ianao zany raha mitondra zavatra eo aminy ka ratsy dia tonga soa satria izy mihitsy mahay mamadika an'izay ratsy entinao ho tonga tsara. Zay mihitsy izy. Zay mahatonga anao ianao raha ratsy fanahy tonga eo aminy eo lasa tsara fanahy ianao miala eo. Zay nge le mahatonga mampiresaka tonga avy eto foana. Zay mba miova ianao. Miadana ireny e vady aman-janaka rehefa miova ianao ne. Hitanao mihitsy ny tarehan-janaka hoe niova ianao. Mba miadana izy. Niraisin'i Josefa le fomba fijerin'Andriamanitra. Ny fomba fijerin'Andriamanitra mantsy dia misaina zavatra tsara. Ary io zavatra tsara io dia amelona sy amonjy olona betsaka. Zavatra ngeza be dia zao. Ozy Josefa, ny programan'Andriamanitra ho anahy dia tsy ho anahy. Fa ho an'izy ho an'olona betsaka. Mahatoy zany Andriamanitra nafaka anao io tsy dia tena loatra hoe amizay afaka manao tour de Madagasikara mba mahita an'ireny place tsy fahita ireny. Tsy dia zay loatra. Fa mba hananganana anao eo amin'ny tantaranao sy ny passé ny ainanao ary ny parcours ny fiainanao fa ianao ohatr'izao io nisy Jesosy niasa ary le olona be dia be andreny témoignagenao dia ho atsangany le témoignage ho eo amin'ny fiainanao. Zay mahatonga ny parcours-nao personnel tsy itovizana amin'ny ny hafa. Fa hanangana olona sy hamonjy olona be dia be, hikasika fiainan'olona be dia be Jesosy rehefa andreny tantaranao ny olona satria hisy mariky ny famonjen'i Jesosy ny tantaram-piainanao. Miara-miasa mahasoa io fa kalma fotsiny. Manomana anao tsara Andriamanitra mba hivoaka le zavatra tsara tokony hampitaina amin'ny hafa ao anatin'io parcours-piainana io. Ny zavatra fantatry Joseph dia zao, Joseph, le planin'Andriamanitra tsy ho lasa lehibe. Zay am'izay le rectification. Josefa tsy niteny hoe nareo ny saina nisy ratsy fa Andriamanitra kosa ny sain'izany ho soa, nareo zao tia mekoaka, za zao tia manapaka. Tsy zay le planina tsara, fa ozy izy napetraka eto amelona olona be dia be. Dikan'izay hisy olona be dia be hisitraka ny fiovanao fa tsy hoe ianao rery. Esorina anatin'ny saina le hoe za rery dia metraika amiko rery. Zay kajinao zay kely loatra fa ny kajin'Andriamanitra ianao no kitihany farafakely ny fokotany miova. Mba tsy tenenako hoe firenena. Mba tsy sokafa amin'ny visionao hoe ny génération misy ianao mihitsy ny ho voakasika Andriamanitra ao ambadiky ny fanekenao iova hiaraka amin'ny tsara. Toy izay Josefa, nareo no ny saina an'izy ratsy fa Andriamanitra ny saina an'izy ho soa. Ny toyany mba ho lasa prime ministre. Tena kaikinao tsy zay fa le programme mba hamelona olona, hamonjy olona be dia be ny anton'le zavatra nitranga namadian'Andriamanitra le tontona ataonareo ho lasa zavatra tsara be hamonjy olona be dia be. Jesosy tena mpianatra fa misy zavatra tsara lavitra ao ambadiky ny zavatra ratsy hita amin'ny maso. Fampianaran'i Jesosy zany. Jaona 9:3, tsy io lehilahy io nanoty na ndray aman-dreniny fa nanehoana ny asan'Andriamanitra. Ny olona misy taona dia miteny hoe avy amin'ny olona io mihitsy natonga problème eo amin'ny fiainana. Ndray aman-dreniny mihitsy nanao zavatra hafahafa tany ambady mba tia tany. Angamba zaza tsy nirino, tsy normal. Aiza koa ve dia marary voatery. Le ray aman-dreniny ohatry nanao sipahonany le tatany. Izy Jesosy aza midikizo amin'ny zavatra sy tokony hidirana fa zao zavatra zao mitranga na velon'Andriamanitra hitranga fa ny fiafarahana io aneo ny asany Andriamanitra. Ary ao ambadiky le asa miseho tsy maintsy misy olona voakasika indray ny ambadiky any na dia jiosy anankiray aza tsy na dia ray aza. Na dia ray aza miova dia tsy perte nanasitranana an'ity lehilahy ty. Fa te hilaza aminao fa tsy olona ray niova. Tsika amin'izao mandray ny teny io miova. Jaona 11:4 minaran'i Jesosy.
Rehefa nilazany Jesosy dia hoy izy tsy fahafatesana no antony izany aretina manjoany raha Lazaro zany e. Fa ampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra mba hankalazana ny zanak'Andriamanitra. Jesosy tsy niteny hoe tsy ho faty izy. Zay le mila mandray, mila mihaino tsara. Jesosy tsy niteny hoe tsy ho faty. Fozy izy, tsy ho fahafatesana. Zany hoe ny anana ny teny farany tsy fahafatesana. Fa mety hitelo le fahafatesana. Fa Maria sy Marta dia nandray antendrony tamin'izay tiany andraisana azy. Rehefa avy niaona le mpitondra hafatra, satria Maria koa fa tsy izy mirahavavana tonga ny vatana. Jesosy koa tsy nakasatra, rehefa tsy tonga ny vatana dia apitaiko fotsiny hafatra fa tsy tonga any koa. Enoy a? Tsy Maria sy Marta tonga fa nampitondra hafatra hoe marary le tianao fa zay tsy afaka makany amin'ny Sekoly ao azafady. Tsy afaka makany aminao zay fa ampitondraina le izy. Toy Jesosy za koa tsy amin'ireo fa ampitondraina koa ny hafatra. Raha zay ireo tsy mampitondra hafatra fa raha zay enao mihitsy mitondra ny tenanao ho eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy fahafatesana anao antony eo. Faly ery le izy mirahavavy nandre an'le vaovao. Lazarosy a. Lazarosy efa mikohaka zay. Efa manomboka. Tsy ho faty hono ianao izy Jesosy. Zay le hovaina le teneny. Jesosy tsy niteny tsy ho faty. Fa Jesosy niteny tsy ho fahafatesana. Raha miteny zao ny tompo ho tsara ty taony ty, tsy midika hoe tsisy ady. Tandrefitra dia raisina vidina le teneniny. Manjary ho taitrana rehefa tonga le ady. Mihaino ve tsika? Oza misy le resaka ady tsy tiako hoe nona ady. Mila afaka amin'izay ianao aminaran'i Jesosy. Mampatahotra ny miady raha ohatra ka kely ery ianao. Fa mampahery miatrika raha fantatrao fa miaraka aminao le matanjaka indrindra, le mahery indrindra. Jesosy avy Nazareta no anarany. Ahoana moa nane fa mampandresy anao izy? Tsisy ady akory. Mena meday ho azo tsisy ady. Misy ady. Tsy ianao miady, fa Andriamanitra miady ho anao. Dia mandresy ianao. Inona zavatra tsara tao ambadika le nitranga teo fiainana Lazarosy? Lazarosy dia sakaizan'i Jesosy ary tena tiany sady tia azy. Narary Lazarosy tsy nisitranina. Ny alainy ho faty tsy nisakana ho faty. Maty ary teo ambohatra nofo mangatsiaka ny tompo-kilahy tsy namangy akory Jesosy ny ministera. Tafotoana mihitsy ny gasy tamin'izany satria tsy tonga namangy akory ny pastera. Eneo inge mila amboarina indraindray. Tafotoana amin'ny zavatra tsisy tiky. Tsy fantatrao ny programan'Andriamanitra dia fariparitana fotsiny hoe ianona tsy tonga, ianona tsy niaraba, ianona tsy ana, ianona tsy ana. Verena ao fahamarinana teny dia aza mora sorena, dia aza mora testa, dia aza mora veksa. Misy raison fa andana miresaka amin'Andriamanitra dia mifalia amin'ny zavatra mitranga fa aza mangataka lava ny zavatra ohatrany tsy mety mitranga. Tsy namanga ministera. Tsisy solo tena avy amin'ny Jesus ministry akory na mba hoe nampitondra valopy ho fiara fodranomaso an'ny velona sy solo ho an'izay. Raha ny tena marina zany tena tokony to dia choqué tanteraka mihitsy ny famille. Ary mety niteny zareo hoe rehefa hivoakam-bohatra dia mba nareo manao ny fitombavaka. Tsy tonga ry Jesosy. Efa nasiana sonao, tsy tonga ry Jesosy. Ka ianao aza tafotoana rehefa tsy tonga Jesosy fa misy programa tsara lavitra fa aza mifanery. Androany maraina zany mandefa afatra ny tompo aza mifanery. Amin'ny fomba fiteniko izay fa izy rehefa miteny tsy ohatr' izany. Izy rehefa miteny dia sao sanako. Aza mifanery. Fa inoko fa mba ho azonao tsara le izy dia kalma tsara ianao. Fa misy zavatra tsara ao. Teny kaikanao kalma tsara fotsiny ianao hoe. Fa misy zavatra tsara ao hoe. Nalevy Lazarosy tsy hita Jesosy. Vory tao an-tokantrano vory tao an-trano ny fianakaviana, iny vao tonga ny tompo. Inona ary le tsara lavitra. Raha sitrany Lazarosy dia nandroso finoana Maria sy Marta, tehaka mafitsika ho an'ny tompo. Fa quoi bon, Maria sy Marta rehefa aoko. Ameko anao ny calcul ny tompo zany. Kina moa zany namparezana Maria sy Marta efa maheriko. Sady raha miteny hoe nikohaka Lazarosy dia sitranin Jesosy dia ho amaevan'ny olona. Kohaka zany vita le manala kohaka manalany mivita an'iny. Mihaino ve tsika? Rehefa navoaka amin'ny fasany Lazarosy 4 jours efa tao amin'izay.
tsisy afaka nyteny hoe vitanay iny tsisy. Tsisy mpanao masazy afaka nyteny io azo orona ane io tsisy afaka nyteny an'izay. Tsisy mpanao pomady nyteny io raha voasorona tsisy an'izay. Madiodio tsara ny voninahitr'Andriamanitra rehefa maty tsara le marary. Loza izy reto. Lasa hoe maty tsara ny resantsika eto zany zao. Satria tsy marisy marita mihitsy ny cible an Jesosy. Fa be dia be eo amin'ny manodidina marisy marita. Reto valim-bavaka sy marisy marita le zavatra nitranga tsy mivavaka zareo. Reo jiosy be dia be eto Betania tompo tsisy mety mino anao. Tonga Jesosy amala le vavaka, tsy zakan'izy mirahavavy indray le valim-bavaka. Vao nitsanga Lazarosy avy eo, tsisy fitoriteny. Évangélisation miaraka amin'ny Lazarosy, ici pdera tsisy an'izay na hoe fiara-misakafo, tsisy an'izay. Fa vao hoe velona hono Lazarosy, taitra daholo ny ray tanàna. Ary niova nino an Jesosy avokoa ny ray tanàna. Zay le tsara lavitra tian'Andriamanitra nokafana masonao. Fa amin'ity taona ity isy olona be dia be ho vonjena amin'ny alalan'ny fidirana Jesosy atsehatra eo amin'ny tantaranao. Ny antony finoana dia ny famonjena ny aintsika sy ny fanahintsika. Avereny misy zavatra tsara lavitra ao e. Avereny misy zavatra tsara lavitra ao. Amen. Secret no tantaraina momba ny Josepha. Ty tsy niteneniny fa Andriamanitra ny namoaka azy tao amin'ny soratra masina. Dia rehefa avy eo amin'izay Andriamanitra hiteny le tena ho ampon'Andriamanitra hoe zao ny hitako tamin'ny Josepha. Salamo 8:1. Hitanareo amin'izay any amin'ny Salamo vao mivoaka le izy. Zany Salamo zany efa 400 taona tao aorianan'i Josepha, zany hoe ny tantaram-piainan'i Josepha zany tsy niseho tamin'izany ny secret fa mandeha fotoana dia Andriamanitra ny mamoaka secret. Avoakan'Andriamanitra any amina olona tsy nahitan'i Josepha, tsy niara-niaina tamin'i Josepha ny secret an'i Josepha satria mpanoratra Salamo efa 400 taona taty aoriana. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy, Salamo 8:1. Ry mpiandry n'Israely eo, miaino ianao izay nitondra ny Josepha toy ny ondry, ianao izay mipetraka amin'ny kerobima mamirapiratra. Anisan'ny secret ny ainan'i Josepha, araka io voalazan'Andriamanitra io, dia ohatry ny ondry ny fomba nahatsapany ny voyage ny tany Egypta sy ny parcours-piainany tany. Teny kaikinao ohatry ny ondry hoe. Zany hoe raha ondry zany Josepha dia ohatry n'iza zany Andriamanitra? Mpiandry-ondry. Ary Maria nafa niasan'izy menakavy ry Jakoba ny zanany miaraka amin'ny Josepha dia mpiandry-ondry. Reny Josepha tamin'ny rainy ny mampiandry an'Andriamanitra satria fomba fitenin'i Jakoba hoe Andriamanitra mpiandry ahy. Fomba fitenin'i Jakoba zany. Ary zay mahatonga antsika mila mailo fa ny zavatra pitaina aminao iny misy fiatraikany any amin'ny hoavinao e. Nanam-potoana isaintsaina an'izany Josepha hoe ohatry ny ahoana moa ny fifandraisan'ny raiko tamin'Andriamanitra. Dia maheno foana matetika Josepha mivavaka fataony Jakoba hoe Andriamanitra mpiandry ahy ianao. Dia kaka Josepha fa maninona ry dada mantsain'i Jakoba io miantso an'Andriamanitra ho mpiandry azy. Fa nga Andriamanitra tsy Andriamanitra kinona no mampiandry azy tampoka eo. Ny mpiandry-ondry mansa dia mahafantatra ny toerana hitondran'ny ondry. Sa tsy zany? Sa manontany ny ondry izy hoe aiza tsika androany? Mba miresaka tsika aloha. Efa nahita mpiandry-ondry dia miantso ondry dia aviva deka hoe aiza ny tianao aleha androany? Fa le mpiandry-ondry no misaina. Mila hoetiko mivoaka reto. Ary raha hoetina mivoaka, tsy hampanaovina exercice. Fa tsy maintsy andry eo amin'ny ai-maitso ary eo amin'ny hiala sasatra eo amoron-drano. Zay ny objectif amin'ny mpiandry-ondry hitondra ny ondry hivoaka. Amin'ity taona ity hitondra anao hivoaka ny mpiandry anao. Ary ny zavatra miandry anao nefa ianao matahatsa be, manahy be, mitebiteby be. Ho aiza indray tsika androany? Voalohany, ny zavatra hitan'ny ondry eo amin'ny niveau misy azy. Ny zavatra hitan'ny mpiandry-ondry eo amin'ny niveau misy azy. Mba tonga an'Andriamanitra mitondra anao satria tsy hitanao izay tokony andehananao. Tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra. Matoki le mpiandry anao. Zany rehetra zany ny famaofao tao anatin'i Josepha. Mahatonga Josepha atsipy anaty lavaka. Jehovah mpiandry ahy. Misy antony zao, misy dikany zao. Ny problema ne tsy le lavaka nipazana anao fa le réaction anao le mifiretako mihitsiny. Azafady fa zay mihitsy le terme.
Fa tsy hoe le réaction na tonga anao ny injera tao. Fa ianao le mifireta koa ohatry ny ahoana ny attitude anao. Ny attitude an'i Josefa, Andriamanitra rehefa mitondra tsy zavatra ratsy. Ilainao zany amin'ity taona ity. Matoma arakaraka ny avy ny teny fikasana matsy. Tsôbily. Dia tiako ianao hiomana fa mety tsy ho zay mihitsy ny hita amin'ny masonao. Fa soa fa omen'Andriamanitra meloha le teny. Fikiro le efa noteneniny maherezy ianao. Rehefa mitondra anao izy, tsy ho zavatra ratsy ny hitondrany ianao. Zay mahatonga Davida nanoratra fa rehetra niaraka tamin'Andriamanitra natakatra izay daholo hoe mitondra ao amin'ny rano fialan-tsasatra izy. Miala sasatra eo amin'ny rano ary mandro eo amin'ny ahi maitso. Teneno kaikinao, raha vao Andriamanitra no mitondra anao hoe rano sy ahi maitso zay hoe. Ho an'ny ondro hoe. Aloha marina tsara ho an'ny ondro fa tsy hoe isotro rano sy salady foana. Aloha to dia itsiko tsara zay. Alleloia ve? Aloha kosa rehefa Andriamanitra mitondra dia mba tsy hoe salady foana kosa no haniny. Raha mba mety tompo dia aloha mba tsy salady. Anason'ny tompo gava zay va anason'ny tompo koa ianao. Alleloia. Misy olona veto mahatsapa fa Andriamanitra no mitondra azy. Tsangano hoe ny tananao, mbola tsy jery fa miomana tsara. Aza tonga dia manangana, tsy manangana eo akaikinao fa zaho toetra tsara ny amponao dia amerina fantany dia atsangano raha ao anatin'izay dia tsy ao anatin'izay dia mijanona vetivetika ianao entiny ambavaka rehefa mirava. Misy olona ve eto mahatsapa fa Andriamanitra mitondra ny fiainany. Teny akaikinao, ahi maitso ny ao ambadika ao hoe. Rano fialan-tsasatra ny ao ambadika ao hoe. Hafahafa ny lalana hoe. Fa tsara be ny tanjona hoe. Mety elaela vao tonga any hoe. Fa tsara be rehefa tonga any hoe. Tsy hamitaka anao mpiandry ianao hoe. Tsy ho ratsy fehefary zany ianao hoe. Alleluia, alleluia. Afaka maheno alleluia mafy tsara ve? Kalisy tsy hoe jobily amin'ity taona ity dia tonga dia savasava joli tampoka daholo zavatra rehetra. Tsy tiako ianao zany le ho kivikivindray ve dia ifapahiretsika hoe le izy tsy nitsasika koa jobily. Aloha mba tsy asiana an'izay tsony. Omenanao le lesona. Tsy midika zany hoe inona ndray re ny andry amin'ity tsisy afa-tsy fahasoavana sy famindrapo. Andriamanitra no mitondra, zany no vokany. Takatra Josefa, fa mitondra Andriamanitra ohatry mpiandry ary ho amina toerana fialan-tsasatra. Jereva ny tantarany dadabeany. Zay ny mahatsara anao mba mijery ny tantarany razambe anao. Tsy le razambe anao tany ambanivohitra misy anareo fa ny razambe anao ampinoana. So dia hoe dadabeny tokoa ty nanambady 5 anazy zay. Ianao manambady ray. I Abrahama nivoaka ny tranony rainy fa tsara lavitra fihefarany. Hozy izy Josefa, za koa ty ohatry ny avoaka ny tranony raiko. Ohatry ny dadabe tsara lavitra. Avereny hoe tsara aloha ampianarina ianao, ohatry zao paozin'ny tanana. Isa 2 3 tsara lavitra. Veloha mbola noy ahy. Jakob, raikitra ny sakoroka sy ny korotana, tsy maintsy niala tao an-tranony Isaka rainy. Tsara lavitra. Hozy izy Josefa, toroko zao. Hitanareo ve? Raha vao tsy mahay mampahery ny tenanao ianao. Le izy tsy mampahery tena tsy isy Andriamanitra fa avy amin'izay nataon'Andriamanitra ny ampaherezanao ny tenanao hoe iny amin'izay Josefa navoaka avy tao anaty lavaka. Le olona nandefa azy tao miasa saina. Ahoana naovana le ahoana vonoina sy Josefa mitsikitsiky toroko zao. Ary maika mety nampasorena azy torola inona dia mbola maika voatevaka. Satria tsy manana révélation ny ratsy fanahy. Fa ny tsara fanahy manana révélation. Ary ny fihefarana tsy maintsy ny tsara fanahy mahita ny fahatateran'le révélation mamonjy an'le ratsy fanahy fa tsy hoe manitsaka ny ratsy fanahy. Reo ratsy toetra be reo ihany ve no fihina vy aty. Tsy anao tsony ary dia nampiononiny Robena. Inona ny tianao? iPhone 14. Ao fa fidianako ianao. Nefa olona tena ratsy toetra. Ohatry zany le mampionina. Avy Simona, fona lesa zany tena inona tianao? Boîte, tin, dia misy inona moa e?
Inona? Taloha. Ao fa misy ao, meko elahy. Mbola tsy nanaovako a. Joda. Za mihitsy ny tena namaritra fo na lesy avia ty. Inantiny lahy. Vola be, ao vao meko. Olona manana an'izany toetra izany no sandratra. Ka raha mbola tsy manana an'izay. Io pasteur sandratra. Ampaherenao zany e. Tenenino akaikinao teo lasa lavitra. Antanio tsara izy teo lasa lavitra ve. Atao ohatry za mihitsy teo lavitra. Galao. Tenenino izy. Teo lasa lavitra ve nareo. Atao zay mihitsy izy. Tsara fanahy ohatran'i Jesosy aloha e. Zay io jereo. Zay io. Ozy Joseph. Dadabeako mivoaka tao an-tranony rainy. Ohatry maika tsara. Jakoba ray koa tantara hoe tena sakorokasokorotana ny alana tao. Ohatry maika tsara. Za koa ty ohatry sady atsipo no ialonana no ankalaina. Tsy misy akoatriny tsara zany mitrangamo. Vao tsy miainga dia foatra zany ny saina. Ahoana moa ny tsy tafavoaka izy. Tsy mampanina tsy nanana an'izay ianao tamin'ny fotoana nipazanao fa androany fotoana nanana an'izay. Mbola tsy tara zao ianao to dia manova ny saina hoe tsara lavitra. Avereny hoe tsara lavitra. Avereny tsara lavitra hoe. Jesosy moa se présenté za mpiandry tsara. Jona toko folo 14. Ary rehefa mamoaka anao izy, ataoko an'izay. Aloha, rehefa mamoaka antsika izy, dia mieloha antsika izy. Ary isika manaraka azy. Satria mahalala ny feoany. Maharaka tsara ianao matoy izy mitarika eo aloha dia hitarika ao aiza izy zay. Ho any moro ny raha ny fialan-tsasatra. Ay maintso andrina. Alleluia. Ao dia hiditra any amin'ilay sekrentsika efa mandeha ilay fotoana. Asan'apôstôly toko 7:7 ka hatramin'ny 10:10. Raha mareo marika ianao avy hatrany dia aty amin'ny testamenta vaovao amin'izay tsika mandray lesona maranana an'ilay androany. Inona moa no hevitra androany? Sekret manova ny rahampitso. Mba ataovy miova ny rahampitsonao ary zany. Mba raisy ilay sekret. Matahoran'Andriamanitra. Reseo lahatra ny ao anatinao fa rehefa mitondra izy tsy ratsy. Fa maneke ianao hoentiny. Ny ondry tsy mitendriny hoe ary. Aza bezivitra eo ianao fa fantany izy hitondrany ianao. Mitovy ve ny expérience amin'ny berger sy ny mouton? Tsy mitovy. Ny ondry tsy mahafantatra koa hoe aiza sy makaiza fa ilay mpiandry azy mahafantatra hoe départ eto dia makatsy. Ary mifatongavana any amin'ny toerana anankiray tsy voatery ho lalana anankiray, mety ho entiny amin'ny lalaka hafa tampoka ianao fa miafarany amin'ilay tsara be ny teneniny foana. Vakitsika. Asan'apôstôly 7:9-10 avy eo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nialina ny Josefa amin'ny patriarka ka nivarotra azy ho any Egypta, nefa Andriamanitra nomba azy. Nafaka azy tamin'ny fahoriana satria sady nanome azy fahasoavana sy fahendrena teo imason'ny Farao mpanjakan'i Egypta, ary izy nanendry azy ho mpanapaka any Egypta mba amin'izay rehetra tao an-dapany. Araka ity voalaza ity dia tsy efa tonga tany Egypta Josefa, vao nomba ny Josefa Andriamanitra hoe niaraka tamin'i Josefa. Ao amin'ny Genesis nefa tsy fantatra mihitsy hoe nanomboka taiza Andriamanitra niaraka tamin'i Josefa. Fa amin'ny asan'ny apôstôly izy mivoavaly. Vao nialina ny rahalahiny, Andriamanitra efa niaraka tamin'i Josefa. Ary izay napiavaka ny Josefa le toetrany natonga n'Andriamanitra nahazo aina niaraka taminy. Mahatsara anao io miaraka amin'Andriamanitra dia amin'izay izay migadona sy midona eo tsy makaiza satria efa miaraka amin'Andriamanitra ianao. Tena kaikinao miaraka amin'Andriamanitra tsara hoe. Jesosy nampianatra fa rehefa manao izay ankasitrahan'Andriamanitra isika dia izay mahatonga n'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy misy azahoana sitraka aminy raha tsy amin'ny finoana. Ary tsy misy olona mandeha amin'ny nofo ka manao izay sitraka Andriamanitra. Mila mitandrantsika zany. Tandremo sao dia tsisy finoana ianao mandehandeha andro amaraina io. Asio finoana ao anatinao fa possible ny zavatra rehetra. Aza mandeha amin'ny nofo fa ny nofo efa niodina tamin'Andriamanitra mianara taria amin'ny fanahy. Satria efa nampidiriny Jesosy ao anatinao ny fanahiny. Ny rahalahiny dia ny tsara tsy marina ny Josefa. Neveriny fa bezesy Josefa. Nefa Andriamanitra nahita fa nanetreteny Josefa. Nialina azy dia nankahala azy. Andriamanitra nefa nahita fanetretena dia niaraka taminy. Noho io fombany io dia nesoron'Andriamanitra daholo ny fahorian'i Josefa rehetra. Josefa nanetretena, Andriamanitra niaraka taminy, afaka ny fahoriana. Misy fahoriana izay esorina eo fiainanao rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao. Zay mahatonga ny Marc 10:27 hozy izy Jesosy avec Dieu
tout est possible. Ny mamaiky an Jesosy tsy hoe tout est possible, tout est possible, 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 possible. Tsy zay mamaiky an Jesosy. Fa mamaiky an Jesosy avec Dieu, avec Dieu, avec Dieu, avec Dieu, avec Dieu, avec Dieu. Ireo zany vao miteny tompo ty problème ty de zao valitenina avec Dieu. F'izy tsy miteny tout est possible. Enao miaraka amin'Andriamanitra, tena kikinao lenao miaraka amin'Andriamanitra hoe ty resaky te. Androany zany tsika tsy miresaka hoe inona no azoko raha miaraka aminy a. Tsy zay fa miaraha amin'ny fotsiny dia hitatsika raha azo anao na tsy azo. Fa kio Baiboly dia aza mitako hoe miaraka aminao azany Androany dia raha mahazo fiara dia velona ianao. Azafady. Mihaino vetsika. Aza faritana amin'ny zavatra ho azo tsy ho azo ny fiarahanao aminy. Miaraha amin'ny fotsiny fa ilay miaraka aminy mihitsy hoe mahafinaritra ao anatin'ilay tsisy ninninna. Zao ary raha samy tsisy ninninna mba miaraha amin'Andriamanitra. Efa sady tsisy ninninna mbola za tsy hamonjy sekoly. Efa tsisy ninninna. Dia hoaiza zany tsika natao zany? Ataovy ety an-tranonay sekoly. Ka tsy any an-tranonareo sekoly fa eto. Amboarina sainao. Ataovy any an-tranonay ratoandro. Tonga any an-trano zay ratoandro. Tsy ao tampoka. Le fo mihitsy. Le miaraka amin'Andriamanitra mihitsy reto ny tsara. Am'le fotoana le mamelanao irery daholo ny olona rehetra. Orenao zany hoe Jesosy tsy mamelanao irery. Enao rery ao an-trano. Eo no amantarinao fa Jesosy miaraka aminao. Zaza vela rery aloha mba misy ankizy foana ihany aloha atao trano fa tsy mety le za rery. Io mihitsy no ahitana fa eo ny tompo. Tena marina zany. Le tsisy voliny mihitsiny. Pura be ny finoana hoe vitanao zany Jesosy. Vitanao zany Jesosy. Pura be. Fa raha somary mibotsibotsina ny paosinao. Alléluia. Ty vatsy androany ty tompo argent de poche. Ta io mba tsy overina amin'ny finoanao ary tsy finoan'olona manam-bola. Fa ny vrai finoana fo maraina ianao. Vao akaiky ny ala. Azoreo fa zany. Eo misy trankala le paosy efa ela tsy nidiran'le zavatra zany. Fa misokatra ny ao anatiny hoe tsy vola ny fiainana. Fa Jesosy. Ahoana ary nitsikina nefa tsisy ninona eo amin'ny fiainana. Zany ny sekolim-piainana zany. Dia tsy midika ohatr'izay lava foana ilay izy mara-piandry fiaviany. Zay kosa aloha e. Zay kosa aloha e. Fa raha vao azonao izay diplôme zay dia omeny amin'izay ilay izy satria fantany fa tsy io ny avarim-barinanao. Dia misy fotoana feno vola ao paosinao fa tsy tadidinao akory misy vola ao. Adrandrano mahita hoe fa nizy ity tsy tadidinao akory anao. Misy olo zao maheno an'izany dia kratsiana. Za veno. Eny dia mety misy olona zany mba miaina an'izany ihany. Dia mitebiteby be. Ahoana ary ataon'ity zavatra nefa ilay vola ao paosy. Satria ilay fotoana andraisana an'izy ny olona dia adiny sady hoe misy. Aza miala amin'ny tompo. Zay mbo azoko tenenina. Aza miala aminy. Hebreo 1:12. Le voalohany teo efa niaraka tamin'i Josepha Andriamanitra vao nanomboka le afera. Misy dikany be zany. Zany hoe rehefa nitranga zany le fanenjehana efa tsara toetra Josepha. Aloha niatrika an'ity taona ity ataovy azo antoka miala eto fa tsara toetra ianao. Tsara fanahy tsara ianao. Tsara fifandraisana amin'Andriamanitra. Hebreo 11:22 naran'i Jesosy. Finoana no nilazany Josepha ny fialan'ny zanak'Israely rehefa ho faty izy. Sy nanafarany amin'ny taolany. Josepha dia nahalala meloa fa hiala ao Egypta ny zanak'Israely. Satria Josepha dia nahalala fa tsy maintsy handeha amin'ny firenena izay tsy azy ny taranak'i Abrahama. Zay mahatonga Josepha tsy taitra rehefa naheno an'ilay resak'ilay mpivarotr'olona. Ny teny hoe ohatrino io anaty lavaka io. Dia niady varotra teo Joda sy ilay Ismaelita. Fa hoaiza moa nareo ho any Egypta. Tonga dia nitilta ny sain'i Josepha ho any amin'ny firenena izay tsy azy.
Mampikorapaka anao misy zavatra tsy fantatrao. Ny tsy ampikorapaka anao efa niteny meloha Andriamanitra dia miteny izy aza taitra fa planina sy programa keo. Zao ny tenen'Andriamanitra tamin'ny Abrahama, nampitainy Abrahama tamin'ny zanany, nampitainy Jakoba tamin'ny Josefa. Zao ny tenen'ny Andriamantsika. Tsy kio ny isy fotoana ho any amin'ny tany izay tsy atsika. Ndraisin'i Josefa izany teny izany, finoana. Oviana izany. Angambany hanao vakansy antsika. Mety hanao voyage d'étude. Mety hoe isy bizina mipoaka any dia mandeha makany. Fa mety tsy nandalo tao an-tsainy mihitsy hoe ary mena moa raha mba havaritra ny devoanse. Fa rehefa ngadina ilay izy, le tenin'Andriamanitra no réceptionné hoe ary ny taranakao ho any firenena izay tsy azy. Raha teo zany Ismaelita ny teny hoe izay andeha nevaratra Israely, maty teo ilery. Satria tany izay azy ihany ilay izy. Fa vao ny teny ilay Ismaelita hoe izay andeha lavitra dia mahatatsoko io andevinareo io. Sao dia mila notamine rehefa mandeha voyage. Tsy mandoa io andalana, anahirana anay eo. Io sady bokona ny salama tsara ny anina ohatr'izao. Fa hoaizaka ianareo. Josefa zany efa kopaka anaty lavaka fatsakana. Io ilay secret fa izay mampasekret azy ane. Anaty lavaka fatsakana izy, amidy any Egypte. Tonga dia nitamberina daholo ho any amin'ny tany izay tsy azy. Zay kely izy. Ary ny rahalahy Josefa tsy nahita. Rahalahy Josefa ambony izany miatsaina be. Vonoina ary le risa ao na amidy sana. Josefa ambany manao izao. Tanteraka ny tenin'Andriamanitra amiko. Sady miaraka fa izy rery le tao anaty lavaka fatsakana. Alléluia, alléluia. Raha tsy manao an'izany ianao amin'ity taona ity aza memezina fa raha tsy manao an'izany ianao amin'ity taona ity jobily. Oui. Satria manino nisy teniny nandraisana an'ilay izy. Rehetra mieritreritra hoe alefaso lavitra atsika. Josefa tonga saina hoe zay ary le nitenenin'Andriamanitra. Averiko indray, raha tafateny ireo mpivarotra andevy ireo hoe zay ne tsy mandeha lavitra fa hoe tsy fotsiny dia amidina eo izy. Tena nitsotra fa nikoropaka Josefa satria tsy izay le teny. Fa vao niteny zareo hoe Ismaelita ho any Egypte. Ozy Josefa, zay ary le nitenenin'Andriamanitra fa ho any amin'ny tany izay tsy azy. Dia rehefa tonga any dia hanompo dia isy problema koa le atao any fa any zany tian'Andriamanitra isy. Io teny fikasana ny tenen'Andriamanitra io tsy teny fikasana mahafinaritra. Satria ho lasa mpanompo any an-tanin'olona. Fa tsy nahoan'i Josefa le ho mpanompo any an-tanin'olona. Fa ny nahoan'i Josefa dia ao amin'izay nitenenin'Andriamanitra ny fiainako. Tsy mahentehaka ho an'Andriamanitra. Le faminana iny efa 100 taona nareo mijanona any. Fa Josefa tsy taitra. Tsy rarahako. Tsy haiko raha azonao ve le izy. Tsy le Andriamanitra ny tsy rarahiny. Fa tsy problema amiko na 400 taona fa aizany any amin'le teneninao nitondranao eny andalana amin'izay Josefa misaintsaina. Inona ny saintsaininy? Nisy teny fikasana tonga. Ary aminao no hitahina vary sy ranom-boaloboka betsaka. Lasa rêve izy. Tena nofy zany fa nanamboarana vary be dia be tsika. Nitranga sa tsy nitranga? Nitranga. Teny fikasana ho anao Jakoba. Zanaky ny reninao ekohaka aminao. Saintsainy Josefa izy. Lasa rêve. Nanofy an'ilay sa 112 reo dia nekohaka teo amiko. Sorena sa tsy sorena le rahalahiny? Sorena. Fa nitranga sa tsy nitranga? Nitranga. Ka tsy sorena ianao dia tsy hitranga le izy. Fahatelo. Zao nolazain'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Jereo lanitra. Izao ny kintana. Ray, roa, telo. Efa tivany valy sasany sao tsy mahavita manisapetaka intsony. Ohatra ny nisan'io ny taranakao. Ozy izy Jakoba tamin'ny Josefa. Josefa, kitantsika. Kitantsika ary zanako dia le rahalahy Josefa kitana. Minako raha volana e. Manamaivana zava-panahy. Zay foana. Rehefa alohan'ny matory dia orohan'ny Jakoby Josefa. Bonne nuit mon étoile. Dia rehetra ilay mialina be. Nefa mitady bizoko io ka rehefa nanofy le zaza dia nanofy kitana. Nitranga sa tsy nitranga le nahakitana ny zanaky Jakoba? Nitranga. Satria ozy izy Farao ho eto aty daholo ny rahalahy ny rangahy dia ho ataontsika sefo daholo. Lasa kitana. Ka zao le faminaniana
anompo efa 100 taona fa le nofinofo rehetra avy amin'le teny fikasana tapitra ny tranga daholo na dia ary le faminanena. Matsiaro ny Jeremia, enareo tenen'ny vahoaka ny Israely fa ho babo nareo, teneny Jeremia, teneno hoe ho babo Israely, dia ahoana aza miasa saina. Tonga Nebokadnezara, Jeremia rery ny teneny Nebokadnezara hoe satria avy amin'isay le faminanena dia inona ny tinsay araka aminay ho any dia velomiko sa hijanona eto dia meko vola. Aika ianao zay nasena maminany fahababoana fa ianao avany satria tsara fanahy mitatitra ny teniny. Finoana fantatry Josefa tsara ny programan'Andriamanitra. Ozy izy Josefa tsy maintsy any amin'ny firenena vahiny. Vao nitonina le Ismaelita hoe zay ny ao any Egypte tonga dia nitsahatra Josefa. Zany hoe lasa saina inona ary mampitsahatra andeha ho andevozina zany. Ianao indray hoentina manao examen efa tsy mitsahatra. Examen tsy MCG zany tika tenena zany. Ty olo ty hoentina andevozina fa tena nitsika izy. Aikay nandray teny izy hoe hoentina ny firenena izay tsy azy ianao. Zay ny planiko ho anao. Teo izy Josefa, Andriamanitra matomitondra. Zay le tamin'ny voalohany teo. Dia maninona? Maninona ohatran'ny tsara zay. Averiko, Andriamanitra rehefa mitondra, tsara zay. Misy rahampitso, tian'Andriamanitra hovaina rehefa manaiky tsika, anovany ao anatsika. Manao sanao hitsangana mpitiavana. Fomba fiatrehanao ny fiainanao mihitsy ny tian'Andriamanitra ho kasiana. Sitranina, afahana. Tsy tian'Andriamanitra ianao mikoropaka amin'ilay fitondrana ianao. Fa tian'Andriamanitra hanana teny ianao. Mametraka an'Andriamanitra mahafantatra ny tokony ataony manokatra lalana ho anao. Andriamanitra mahatateraka ny teniny ary ny teniny tsy misy afa-tsy zavatra tsara. Mety tsy ho takatry ny saina fa mihavana amin'ny Jesosy aza miady aminy. Ho tsara ny titony ty araka le niteneniny. Ny zavatra ao atrena tsy voatery tonga dia ho tanteraka ho azy tampoka. Mety misy zavatra lalovana fa tsy natao apikoropaka. Zay le izy zay. Ninino lalovana tsy natao apikoropaka fa efa niteny melo izy. Ina zao niteneniny? Jobily. Dikan'izay ao anaty Jobily voafafa ny trosa. Dia tandremo sao dia hoe tena tonga dia andeha hitrosa aingana zany ka efa niteny izy voafafa. Le efatra aloha rectifier. Le efatra amin'izay tsy voalohanao nofa fa ny tompo raha mba mety. Fa tsy hoe hiditra indray ianao satria Jobily ty. Raha mba mety raha mba mety. Fa vonona foana hivavaka anao sy ampaherenao zay amin'izany fotoana izany. Dikan'izay mety zavatra be dia be hitranga mifamoafao, tsy voanginao le vola, tonga mitaky le tompony, ananina mananina, ty prévu dia lasa mety misy zavatra mifamoafao, tsy lavina. Fa ny fiafaran'ilay izy koa tsy ho azo lavina. Efa niteny Andriamanitra fa ho fitsorana daholo ny trosa rehetra amin'ity taonty. Asio teraka mafitsara an'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Gadra ho afahana. Mety zay mitsy le mitranga aloha ohatry maika nampiana senina efatra ary menoty. Fa efa niteny Andriamanitra fa ho afahana amin'ity taonty. Dia le niteneniny tazomina fa tsy le hita maso no ampidirina. Ava fontananao misaoran'Andriamanitra ny fonao manontolo. Misaotra ray aminaran'i Jesosy fa ny rapitsina eo an-tananao dia tianao ho tsara. Tianao hifanaraka amin'ilay voninahitra tianao aseho rehefa ampy ny fanetretenanay hanome voninahitra anao tokoa. Misaotra betsaka ny amin'ny tantaran'i Josefa mpanomponao. Misaotra betsaka ny amin'ny fanainao masina nanazava taminay. Ireo secret be dia be izay tsy fantatra toy ny miafina fandroana na ariarinao mba tonga anay tena afaka anahaka satria Josefa dia nanondro anao Jesosy. Mianatra an'izany hoe ianao tokoa ny mpiandry anay tsy le fomba fiteny fotsiny fa tena le miaina an'le izy satria ianao no mitondra anay toy ny ondry ary ny ondry tsy natao hiasa saina amin'izay lary nitondra ny mpiandry azy fa ny mpiandry azy mahafantatra an'izay ahimaintsy tokony andriny sy rano fialan-tsasatra tokony hisy azy. Saotra betsaka tompo fandroany dia nampatsiahivinao koa fa nanana teny voniny Josefa hiatrehana an'ilay situation rehetra ary nafantatra zavatra be dia be izy ary tsy nampikoropaka azy ny zavatra natrehany. Velona tao am-poniny ny teninao ary tafavoaka izy. Androany ihany koa mbola mihoatra no Josefa izay satria ianao mihitsy no atao anatinay. Manana anao izay ary miaraka aminay mifanainao masina en permanence. Tsaroviny tsirairay avy anatin'ny sekoly mpanasitranana. Mety nisy fahadisoana fomba fiteny
fomba fijery fomba fisainana na fomba mampanao mihitsiny mety nisy décision diso tany passé anay fa mino kosa zay fa manomboka androany afaka arenina zany afaka andray décision tsara ny tsirairay avy zay tonga eto ary afaka iovany zavatra rehetra manomboka eto satria ianao le Andriamanitra manova Andriamanitra tsara ary hovainao zay ifanaraka amin'le fahatsaranao dia ny fahatsaram-panahinao sy ny fahatsara-toetranao tsaroviny tsirairay avy zay tonga eto mety misy problema atao amin'ny tokantrano avy amina fahadisoana fomba fiatrehana fa aoka hiarina omeo indray tompo ny opportunité vaovao ahafahana manangana sy manarina manomboka androany mety ho asa mandrara mety ho zavatra be dia be mifamaofao indrindrindrindra tompo ny ara-pahasalaman'ny fanahy ara-pahasalaman'ny aina resaka émotion mety maratra ny anatin'ny fo voaratra amina zavatra be dia be mety lasa diso fanantenana amina olona nefa ianao tompo miteny fa ianao tsy mandiso fanantenana anay ary indrindrindrindra Jesosy rehetra tonga eto amin'ny sekoly mpanasitrahana androany ka mangetahita fanafahana fanasitrahana eo amin'ny vatana amin'izay mety ho fampahoriana sy fanentaina mety misy aoko ho fotoam-panafahana ho an'ny rehetra androany amin'ny anaran'i Jesosy ataovy amin'ny faritra marary ny tananao raha tsy marary eo dia sandratsotiny tanao dia vavaka ho an'ny rehetritsika ataovy amin'ny faritra marary ny tananao kavanana ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo matsiaro zay fahefanana menao tamin'ny anaranao Jesosy ary matsiaro zay ny diakapoka ny aretanao androany marina zay velisy alety miaraka amin'ny vesatra aoka ho tontolo andro vaovao miaraka aminao manonona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta fanasitrahana eo amin'ny faritry ny vatanao io zay ilanao ny tanan'Andriamanitra mandraisa amin'ny anaran'i Jesosy atao hoe raisiko zany amin'ny anaran'i Jesosy avereno sitrana amin'ny anaran'i Jesosy tsy marary tsony amin'ny anaran'i Jesosy tsy voan'io aretiny tsony amin'ny anaran'i Jesosy manonona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta sitrana ianao amin'ny rofo io sitrana ianao amin'ny fanentainana io aoka hitsatra zao fampahoriana eo amin'ny fiainanao tsy manaraka anao mamakivaky ny titonty io aretiny io amin'ny anaran'i Jesosy mandehana dia sitrana aoka ny heritanjaka avy amin'Andriamanitra ho tavaverinao anatinao ny fiainan'Andriamanitra hibahana anarina amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kery avy Nazareta miala amin'ny fanentainana migraine ny fivotosana cellule cancéreuse ho zonona amin'ny anaran'i Jesosy tsy ambinina afaka sipotika levina eo amin'ny fiainanao ninona fanentaina mety any amin'ny taolana mety ozatra mety artrite mety tsy haiko inona mety ho anarana mety tsy fantatra ho anarana ihany koa mety tsy fantatra ho fisiny androany maraina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta sitrana amin'izany favoazanao zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amen ao fontanao dia misaora fa efa miasa Andriamanitra aza faritana hoe mbola tsy henoko pastera misaora fotsiny fa marina loatra Andriamanitra ary nampananteniny sy isaky ny fivoriana dia hanao zavatra izy ary mino fa tsika tsirairay avy reto dia isan'ilay anaovana izany satria tiany daholotsika saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy saotra fa mikasika ianao mamangy ianao ary mitahy ianao tazao fivoriana izao amin'ny anaran'i Jesosy amen tiaka mafintsika eo an'ny tompo mahazo toerana vetivety anao fanatritsika satria fahalitsika feto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ravoravotsika fa niteny tamintsika ny tompo tena kekinao tsy sarotro io manjoanao io hoe satria miaraka amin'ny tompo ianao hoe tsara ny androaninao io hoe tsy ho diso fanapa-kevitra ianao androany tenenao izay izy tsisy lozo zany eo fiainanao hoe ho tsara fefary ianao io hoe ho tanteraka ny ampitsinao feno voninahitra hoe araka ny tenin'i Jesosy hoe dia jobilo atsika ty taon'ity hoe tadio izay teny izay hoe amin'ny anaran'i Jesosy amen misy secret ahafahantsika mandroso ary nomen'Andriamanitra ilay izy androany iaino ilay izy dia ampiaro aiza ke io olona mahery be io zay ke misy zavatra ao anatiny ke fa tsy hoe mahery be fotsiny hoe be mokondoza RCF efa hatrambola kely ny zatra tsy le hatrambola kely fa le voarainao avy amin'ny teny fa Joseph na tonga azy nahery matsiary izy way zay le nitenenin'Andriamanitra tamin'ny dana way zay le nitenenin'Andriamanitra tamin'ny dadabe way zay zany foana ny tsarony sady lasa rêve ilay izy no nitranga sady nanampy azy ijoro no nampahery azy tsy ho kivy alleluia ataontsika hitsangana ary dia tsofina rano ianao amin'ny anaran'i Jesosy no hanononana fiadanana eo amin'ny fiainanao tahaka ny tondran'Andriamanitra ny Josefa no hitondranay ianao tsy hoe hitondranao ny emponja izy tsy izay fa hitondranao amoakanao ny fahatanteran'ilay teny fikasana sy ilay teny faminaniana ary ireo tenin'Andriamanitra rehetra ho ampaherezin'Andriamanitra eny an-dalana ianao hitantana anao ny tompo amin'ny anaran'i Jesosy tsy atsapa-tena ho irery ianao mandeha amin'ny lalam-piainanao satria ny tompo eo aminao sy ao anatinao Jesosy Kristy
ao anatinareo fanantenana ny voninahitra tsy hofina rano sy tonono ny voatahiry ny fanasitrana voarainao amin'ny anaran'i Jesosy sitrana amin'ny fiainanao ary no avinao dia hitako feotan'Andriamanitra feno voninahitra ary tanterahany zany manomboka ho hita soritra ny mangirana eo amin'ny fiainanao manomboka amin'ity taona ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta raha tafavoaka Josefa tamin'izany noho ny fahasoavan'Andriamanitra tafavoaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy Jesosy ny mpiandry tsara anao tsy very mandeha zany ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta mandehana fa misokatra io lalana io mandresy ianao mandehana miaraka amin'ny fahombiazan'ny tompo miaraka aminy amin'ny anaran'i Jesosy amen zareo ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo amen rahampitso zadino sekoly mpitahina spécial miaraka amin'ny pasteur Njivona mpianatra antsika eto ny amin'ny hitahin'Andriamanitra antsika